mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga ity tasaity sabotsy fahatelo ny volana jiony ity ary manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapako izao fandaharan'izao hiditra amin'ny lesona faha 1 sady isika tonga mifampidirana ny lesona any amin'izany nefa mialohan'izany dia andao aloha isika hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao tokoa fa Andriamanitra mpamela heloka ianao. Tianay mba vita fihavanana aminao mandrakariva izahay ka ho mpiara-dia mpiara-dalana aminao ary hiara handeha aminao. Hita amin'ny fampidirana ny lesona vaovao izay ny lesona faha 1 amitezainao hitaona nay eo anatin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika dia manao hoe ny tombo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidia, fizarana voalohany. Ny tombo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidia. Ny tsenjery dia hitantsika amin'ny Apokalipsy 7:2 sy 7. Apokalipsy 7:2 sy 7 manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely roa hafa. Nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro nanana ny fanomboaka sen'Andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely 4 izay navelan'ny imban'ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisy nay tombo-kase eo amin'ny andran'ny mpanompon'Andriamanitsika. Amen. Eo am-pandinitsika n'ireo toe-javatra iseho amin'ny andro farany momba ny mariky ny bibidia dia misy hevi-dehibe anankiray izay mivohitra manao hoe ny fahasamihafan'ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny an'ny fahavalony fanahy. Araka ny efa nianarantsika ireo loha hevi-dehibe ifanolanana ao amin'ilay adin'i Kristy Satana dia mikasika ny fahatokiana, ny fahefana ary ny fiankohofana. Ireo faminaniana manoritsoritra ny fahefan'ilay bibidia ao amin'ny Apokalipsy 7:12 izany hoe ilay tandroka kely ao amin'ny Daniela 7 sy ilay zanaky ny fahaverezana ao amin'ny Tesaloniana 2:2 dia samy milaza fahefana izay mandrobaka ny fahefan'Andriamanitra. Andidin'ny olona anaiky azy ary ampiditra rafim-pivavahana izay tena sandoka. Ary amin'ny fampiasan-kery no anaovana an'izany, amin'ny fanerena tsotra izao ary indraindray koa amin'ny fandrokindrokiana na fanambatambazana mba hanerena ho amin'ny fankohofana avokoa izany rehetra izany. Mifanohitra amin'izany ny fitiavana no ely lehibe manosika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny fiankohofana amin'Andriamanitra no misy ny fifaliana sy ny firavoravon'ny vahoaka ny lehibe indrindra fa tsy amin'ny fiankohofana amin'ny bibidia. Manolo tena ho azy izy ireo satria fantatry izy ireo ny haben'ny fanoloran-tena ho azy ireo. Zavatra tokana no hiaro ny tsirairay avy amintsika mba tsy handray ny mariky ny bibidia amin'ny andro farany dia ny fitiavana lalina ny Jesosy. Hany ka tsy misy maharava ny fifikirantsika aminy. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe moa izy misy tokony hasaraka antsika noho ny amin'ny fitiavan'i Kristy
dia tanysany avokoa ireo izay mety ho fanahiny izao tontolo izao. Dia mba ho tanteraka aminao tokoa anie izany, hitombo ho tsapanao bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa ny lehibe ny sorona nataon'i Kristy teo Kalvaria ho anao, ary izany fitiavana izany mba ho lalipaka tokoa ka tsy hisy harava ny fifikirantsika amin'ny Kristy. Amen. Afaka isika tompo malala ho misaotra anao ny amin'izany fampidirana ny lesona nomenao anay an'io izany, dia misaotra ihany koa ny amin'ny fitiavanao, misaotra fa na dia mandalo amin'izao andro farany izao zahay ka miraodrohatra ny ranomasina sy ny fampianarany sy ny fanambatambazana mba ho amin'ny fiankofana tsy marina, dia misaotra anao izay mampijoro anay mandrakariva amin'ny fahamarinana. Tianay mba hampahirezinao mandrakariva izahay tsy hiala aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.